Fifaliana trano no hitsidiana ny tokantranonao ary manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Andeha tsika hiaraka iombom-bavaka indray amin'ity anio ity, koa manasanao iray fo iray saina ao anatin'izany vavaka izany. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo. Andriamanitra tsara indrindra ianao. Andriamanitra fitiavana ianao. Andriamanitra mamindrafo mamelany elokay tsiraray avy. Ankehitriny dia mitondram-bavaka manokana ho an'ny ranabavy olon-tany tenako. Ianao anie amindra fo manokana izany mpanomponao izany. Andriamanitra matsiaro tena ho irery izy any amin'ny toerana lavitra izay misy azy ihany. Ianao anie hiaraka aminy isan'andro isan'andro ka ho tsapany fa tsy irery izy fa eo akaikiny ianao, mitantana azy, manampy azy. Maro ihany koa ireo client na olona izay miditra ho aminy amin'ny alalan'ny asa izay ataony. Tompo malalo fandriny izany anabavy izany no ahatonga an'ireo olona ireo hahatsapa ny hatsaranao sy ny fitiavanao. Koa tanterao Tompo ny sitraponao sy ny fandrinao ka ny anabavy olon-tany dia fitaovana mahomby eo am-pelantananao hamita ny asa sy ny iraka ampanofinao azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonana sy angatana izany vavaka izany. Amen.